ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faminarabantsika rehefa malala tratra ty alarobia fa 7 ny volana aogositra ity. Ny mofinaina voalahatra antsika dia ny pistily ho an'ny romanina toko 4 andiny voalohany ka hatramin'ny fa 7. Romanina toko 4 andiny voalohany ka hatramin'ny fa 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Inona no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombon'ny fahasoavana? Sanatria izany. Ataontsika izay efa matiny amin'ny ota ahoana no ho velona aminy ihany. Tsy fantatrareo va? Fa na iza isika no efa natao batisa ho an'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nanganan'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika, dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fa fantatsika fa ny toentsika taloha dia niaraka nombona taminy hanimbanany tenan'ny ota mba tsy hanompoantsika ny ota intsony fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota. Ary raha niara-maty tamin'i Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa isika. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesana, fa ny amin'ny hahafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy, fa ny amin'ny hahavelomana kosa dia ho velona ho an'Andriamanitra izy. Areo ka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovo efa maty ny amin'ny ota, fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ko aza velan'ny ota hanjaka amin'ny tenanareo mety maty hanarahanareo ny filany. Ary aza manolotra momba ny tenanareo ho amin'ny ota ho fiadian'ny tsy fahamarinana, fa atolory ny tenanareo an'Andriamanitra toy ny efa maty ny efa velona, ary momba ny tenanareo ho fiadian'ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Fa ny ota tsy hanan-kery aminareo, fa tsy mba ambanin'ny lalàna ianareo, fa ambanin'ny fahasoavana. Ray Masina, manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Isan'ny soratra misoraty Paoly, isan'ny asa soratra matanjaka dia matanjaka ny taratasy ho an'ny romanina satria miresaka momba ny fotom-pinoana, miresaka ny fotom-pampianarana kristianina. Ary tsy ny fotom-pinoana fifotom-pinoana fa momba ny famonjena, momba ny famelan-keloka, momba ny fiainana mandrakizay dia resahan'i Paoly ao amin'ny epistily ho an'ny romanina. Matanjaka dia matanjaka ty andininy 4 ty satria miresaka ny nanavotan'ny tompo ny olona, ny lanjan'ny famonjena nataon'i Kristy tao amin'ny hazo fijaliana. Tany amin'ny vanim-potoana tenantenana tamin'ny moyen âge dia nisy théologiana lehibe anankiray antsoina hoe Anselme de Canterbury. Io dia isan'ny namiratra tamin'ny fotoanandro satria nanoratra boky ataontsika hoe isan'ny lehibe dia lehibe nahafantarana azy dia na telo koa zany asa soratra nosoratany lehibe dia lehibe. Tao anatin'izany dia ilay atao hoe monologiona, lehibe io boky io. Dia ao koa ny antsoina hoe ny faharoa dia ilay ataony hoe prosologiona. Na ny monologiona na ny prosologiona dia isan'ny boky nahafantarana ity théologiana lehibe antsoina hoe Anselme de Canterbury ity. Fa ny tena nahafantarana azy dia ilay boky anankiray antsoina hoe Cur Deus Homo. Io antsoina hoe Cur Deus Homo dia ny hoe fa nahoana moa no tsy maintsy Jesosy, nahoana moa no tsy maintsy novonoiny Jesosy, nahoana moa no tsy maintsy nanolo tena ho faty tao amin'ny hazo fijaliana i Jesosy. Inona marina ny tena dikan'ny fahafatesany Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana. Anselme de Canterbury izay isan'ny namava momba ny antony nahafatesany tompo tao amin'ny hazo fijaliana dia mampiasa namava ity romanina toko 4 teo anatin'io boky io. Isan'ny ataontsika hoe tamin'ny faraparany 720 ty dia noresahana ny hoe ny dikany hoe sorona nataon'ny Kristy tao amin'ny hazo fijaliana moa inona tokoa. Misy ihany manao hoe Jesosy dia
nividy antsika satria ny fahafatesana ny tambon'ny ota de toy ny azon'ny satana takalinaina ny olona toy ny azon'ny satana takalinaina ny olona satria nanota dia toy ny nanaraka nanaraka ny satana ary dia toy ny nataon'ny satana takalinaina ary dia toy ny babon'ny satana dia ireo zay ny hevitra fa hoe toy ny babon'ny satana azon'ny satana takalinaina ny olombelona no zay nanota dia nieritreritra manao hoe ireo teolojiana de nieritreritra hoe ny Jesoa dia nividy ireo olona ireo tamin'ny ranony ka nanolotra ny tenany toy ny hoe sakrifisy na toy ny hoe sorona tany amin'ny tamin'ny devoly zany hoe mba hahafahana naka n'lay ny olona namonjy ny olona teo ampelantanan'ny devoly de tsy maintsy nanolotra ny ainy Jesoa mba hahafahana maky reo olona reo teo ampelantanan'ny satana. Ny faharoa kosa zay everiko hoe zay no izy ary ombonan'ny akabeazan'ny teolojiana de ny hoe tsy hoe nanao sorona ho an'ny satana akory ny Jesoa mba hahazahoana ny olona sanatria fa Jesoa kosa dia nanolotra ny ainy ho an'Andriamanitra nanolotra ny ainy mba hamonjena ny olona zany hoe natao mba hampitsahana ny fahatezeran'Andriamanitra fa tsy hoe sanatria natao sorona ho an'ny satana fa natao ho vidin'ny fahotan'ny olona teo anatrehan'Andriamanitra. De misy indray ny manao hoe ka ahoana koa zany Andriamanitra zany fitiavana ve izy teny zanany no takino sorona fa nga Andriamanitra tsy fitiavana tsia ny tena izy de zao lay voambolana teny ao amin'ny Jaona toko enina ambin'ny folo sa toko sivy ambin'ny folo zay iresahany rehefa tao amin'ny hazo fijaliany Jesoa de lay teny fito zay teo amin'ny hazo fijaliana de teneniny Jesoa farany toko sivy ambin'ny folo de ny hoe vita io voambolana hoe vita io raha tena jerena de voambolana ara-baritra izy io voambolana ara-baritra raha ohatra hoe tahaka ny hoe mandotrosa ianao zany atao hoe mandrotrosa mandritry ny herintaona na telo taona na dimy taona de zao rehefa vita lay paiement farany iny lay farany indrindra iny de manao hoe vita zay le teny hoe vita le teny hoe vita zany de zao voaloha avokoa ny trosa rehetra lay tenin'ny Jesoa tao amin'ny hazo fijaliana raha miteny izy hoe vita de tsy hoe vita ny ainy na hoe vita le asa-pamonjena fa zao voaloha avokoa ny trosa rehetra izy nandoavana ny trosa Andriamanitra nandoavana ny trosa fa tsy ny devoly ny trosa tamin'Andriamanitra ny olona satria ny fahotana dia niteraka dette morale inona le hoe dette morale raha ohatra ka andeha ataontsika hoe ahoana lay zany hazavana azy aminao raha ohatra ka ataovy hoe misy zazalankely anankiray ohatra miditra ao amin'ny mpivarotra gilasy izy na miditra ao amin'ny miditra mivarotra gilasy izy ohatra raha miditra mivarotra gilasy izy na ataovy hoe miditra mba moramora kokoa ataovy hoe miditra mivarotra akondro izy ohatra de raha tonga amin'ilay mpivarotra akondro izy dia miteny manao hoe ty anaovy akondro 1 kilao dia volany am-pelantanany 1000 AR de fa lanjain'le mpivarotra lay akondro 1 kilao ny volany am-pelantanan'lay zazalahy 1000 AR ianao mahita azy eo dia eo le mpivarotra miteny hoe tsy ampy ny volanao ny akondro efa eny aminao eny ary maninona ny 1000 AR ny vola eny aminao tsy ampy ny vola ety amiko fa nefa ny akondro 1 kilao 1000 AR no zany de ianao eo akaiky eo mety mitsetra toy izy anao manao hoe eny ary mandehana mandeha fa alohako ny 1000 AR alohako ny 1000 AR de le fameniny de lasa lay zazalahy mandeha mitondra ny akondro 1 kilao ary de ianao kosa ny nandony 1000 AR am'izay fotoan'izay tsy afaka mandà mihitsy lay mpivarotra fa handray an'lay 1000 AR avy any aminao satria nalohanao ara-dalàna ary de ho lasan'lay zazalahy ny akondro fa mifanohitra am'izay kosa raha izao no mitranga ataovy hoe tonga lay zazalahy dia sendra tsy hitan'lay mpivarotra le izy de tonga de nalainy le akondro 1 kilao ary rehefa nalainy le akondro 1 kilao de nandositra izy dia tratran'ny atao hoe tratran'ny mpitandro ny filaminana na polisy eo am-baravarana izy de miteny manao hoe fa maninona nalainao ty akondro 1 kilao ty tsy nanto vola de avy ianao hiteny manao hoe ao ara fa alohako ny vidin'ny akondro fa avy alao izy andeha nitranga de zao hoy le mpivarotra manao hoe za tsy manaiky an'izany na hoy le polisy manao hoe hitory ianao ve sa tsy hitory mantsy an'lay mpivarotra satria nangalatra lay zazalahy
Raha nangalatra zazalahy dia na eo aza lay elo andohan'le 2 arivo vidy an'ilay akondro de tsy afaka zany raha ohatra ka miteny le mpivarotra hoe za tsy anaiky fa hitory aho. Tsy mitovy ireo satria ny anankiray efa nisy zavatra natao zay le antsoina hoe ataontsika hoe dette morale. Ny fahotana de tahaka ity faharoa ity, zany hoe rehefa nanota isika ny olombelona de zao nisy zavatra tsy nety nataontsika teo anatrehan'Andriamanitra, nisy zavatra tsy nety nataontsika teo anatrehan'Andriamanitra ary tsy maintsy onerana izay tsy mety izay. Nisy tokony andronoina de zao, Andriamanitra dia sady Andriamanitra marina no Andriamanitra rariny no Andriamanitra marina. Zany hoe tsy misaraka mihitsy amin'Andriamanitra ny ataontsika hoe justice et droiture. Ny Ntaolo Malagasy ny tena mahatakatra an'iny hoe rariny sy hitsiny. Tena takatra ny Ntaolo Malagasy mihitsy ny dikany atao hoe rariny sy hitsiny. Amin'Andriamanitra mipetraka tsara mihitsy hoe Andriamanitra de Andriamanitra marina, kanefa Andriamanitra de Andriamanitra mpamindra fo. Zany hoe tsy azon'Andriamanitra avela fotsiny am'izao mihitsy ny olombelona satria nanota. Tsy azon'Andriamanitra avela zay le hoe Andriamanitra marina izy. Tsy azony navela fotsiny am'izao ny olombelona satria mpanota izy, mpanota ny olombelona. Andriamanitra rehefa nametraka fepetra manao hoe ny an'ny olona miditra am'ty varavarana ity de zao olona marina, olona tsy manota, olona madio tsara no afaka miditra amin'io varavarana io, varavaran'ny lanitra zany ohatra. Nametraka an'izay fitsipika izay Andriamanitra na zay règle izay na zay fandaminana zay hoe tsy miditra eo ianao raha tsy madio. Andriamanitra zany raha vao miova hevitra manao hoe eny tsy maninana de maloto ary ianao fa midira ihany, am'izay fotoana zay de tsy marina Andriamanitra, am'izay fotoana zay de miova Andriamanitra, miova izy zany. Fa Andriamanitra tsy miova mihitsy, rehefa tsy miditra an'io varavarana io ianao raha tsy madio, zay amin'Andriamanitra. Noho zany de raha vao miteny Andriamanitra eny andeha feraka kely fa sao fa modiko tsika ianao na maloto ary, tsy zay Andriamanitra, tsy zay Andriamanitra. Raha vao zay dia tsy marina Andriamanitra. Fa inona nahatonga an'ilay izy? Ny rain'Andriamanitra kosa ny zanany mba ho hanadio antsika, zay lay Andriamanitra famindram-po. Tsy nandeferany mihitsy hoe marina izy, fa etsakilany de zao famindram-po izy de ny rainy ny zanany. Io tenenin'ny Paoly io manao amin'ny andininy fahatelo, niaraka maty tamin'i Kristy, niaraka natsangana tamin'i Kristy, ny rainy tetỳ ambonin'ny tany ny zanany mba ho fato amin'ny hazo fijaliana hividy antsika, zany hoe hanolo antsika eo amin'ilay dette morale, amin'ilay zavatra tsy nety nataontsika. De Jesosy zany no namonjy antsika teo amin'ny hazo fijaliana io, izy ny nandony posatsika teo anatrehan'Andriamanitra satria Andriamanitra marina, tsy andeferin'Andriamanitra mihitsy zany, tsy azony ampandeferina, de izy ny nandony posatsika. Zany hoe Andriamanitra zany no nandony posatsika amin'ny alalan'ny zanany. Ary dia izay natonga antsika ho madio ary dia afaka niditra ilay varavarana. Etsakilany voazon'Andriamanitra tsy niova mihitsy ny fahamarinan'Andriamanitra, nefa koa dia niarihary ny famindram-pon'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra. Zay ny mahatonga an'i Paoly miteny hoe manao hoe tsy ambanin'ny lalàna isika fa ambanin'ny fahasoavana. Zany hoe raha ohatra ka Andriamanitra ataontsika hoe Andriamanitra ny fahamarinana fotsiny Andriamanitra de tsy tafiditra teo amin'ilay varavarana isika, fa Andriamanitra ny famindram-po kosa izy de zao Andriamanitra ny fahasoavana izy de tafiditra ilay varavarana isika. Zay sary zay no entina manazava aminao ity epistily ho an'ny Rômanina toko fahaenina ity. Fa inona ny hafatra lehibe ary? Zavatra roa lehibe na telo. Voalohany dia ny zava-dehibe ny lanjany ataontsika hoe batisa. Zava-dehibe ny lanjany atao hoe batisa amin'ny Paoly eto. Hoy Paoly manao hoe io batisa io de famantarana io. Izay rehetra atao batisa amin'ny Kristy na atao batisa ho amin'ny Kristy na iza na hoe izay rehetra na iza na lahy na vavy, na antitra na tanora, na senegalais na malagasy, na frantsay na italiana, na ankizy na tanora, na lehibe na kely, na zaza mena vava na antitra efa lehibe, na iza
no natao batisa ho amin'ny Kristy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Niarana levina tamin'i Kristy izy ary niarana tsangana tamin'i Kristy. Eo lay manamarina ny tenin'ny Anselme de Canterbury teo ny hoe ny antony nahafatesany zao tao amin'ny hazo fijaliana de misolo antsika tao amin'ny hazo fijaliana io. Isika no tokony ho faty tao amin'ny hazo fijaliana io. Saingy misy ny solo antsika tao amin'ny hazo fijaliana io de Jesosy. Noho zany zay rehetra natao batisa de izao nandray zay rehetra natao batisa de efa nosoloany Kristy tao amin'ny hazo fijaliana. Jesosy zany no mpisolo antsika tao amin'ny hazo fijaliana io. Raha io ny hazo fijaliana zay tokony nanomboana antsika de izao io kosa Jesosy no voaomby tao amin'ny hazo fijaliana io, nisolo antsika. Ary dia mazava ho azy, mahazava-dehibe ny batisa. Ny batisa zany raha tsorina de izao miivo na azavaina amin'ny alalan'ny hazo fijalian'i Kristy. Tsisy ivona ny batisa raha vao misaraka, raha vao ny fanazavana azy, raha vao misaraka amin'ny hazo fijalian'i Kristy. Tsy ilay fombafomba akory ny mahabatisa ny batisa, tsy ny rano, tsy ny toekana anaovana ny batisa akory ny zava-dehibe, na de atao hoe ilaina ary reny amin'ny liturjia famantarana enta-maso, ilaina amin'ny maha-olombelona. Fa tsy reny akory ny zava-dehibe, tsy ny abetsaky ny rano, tsy ny mpanao batisa kokory, ilaina akory reny amin'ny maha-fiomanam-panahy ohatr'izany. Fa ny tena fototry ny batisa de izao ny fahatserovana hoe maty ho an'ity zaza ity, na maty tanyity olona ity, na nisolo ity olona ity Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana. Ny batisa de izao fahatserovana zay fanekena ny fandraisan'ny olona ny fahafatesan'ny Kristy ho fahafatesany, ny fitsanganan'ny Kristy ho fitsanganany mahatonga azy ho olom-baovao. Noho zany lay batisa de miivo amin'ny Jesosy, tsy miivo amin'ny fomba, tsy miivo amin'ny toerana, tsy miivo amin'ny inona, tsy miivo amin'ny effort na ny fiezahan'ny olona koa aza, fa tena miivo rano fotsiny amin'ny madiodio amin'ny famelan-keloka amin'ny hazo fijalian'i Kristy. Ary zay mahatonga ny hoe ny batisa de fahasoavana, satria mena maimai-poana ny famonjena tamin'ny hazo fijaliana. Noho zany de ny batisa dia fahasoavana, zay mahavitao-pifaliana ny batisa, satria fandraisana maimai-poana lay famelan-keloka, lay ataontsika hoe lay famitsoran-keloka nataony Jesosy azo tamin'ny alalan'ny Jesosy. Fa ny zava-dehibe faharoa zay asehon'ny Paoly amin'ity ity andininy ity koa dia lay ataontsika hoe tsy manan-kery amintsika intsony ny ota. Inona le hoe tsy manan-kery amintsika intsony ny ota? Tsy hoe tsy manota isika, tsy zay loatra. Ny dikany hoe tsy manan-kery amintsika ny ota, tsy hoe tsy manota isika, tsy zay loatra. Tsy hoe ny dikany hoe tsy manan-kery amintsika intsony de izao tsy eny am-pelantanan'ny ota intsony ny fanondronana ny fahafatesana. Zao mantsy ny dikany teny ota de fandavina ny sitrapon'Andriamanitra, ary isaky ny mandany sitrapon'Andriamanitra ny olona dia de fahafatesana ny tambon'ny ota. Fa izao ary rehefa maty tao amin'ny hazo fijalian'i Kristy, rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy de izao tsy manan-kery intsony lay ota. Satria nahoana? Satria manana ny Kristy isika, efa naloan'ny Kristy lay trosa rehetra. Noho zany de izao ny valin'ny ota rehetra de efa naloan'i Jesosy. Zany hoe ny valin'ny ota rehetra, ny takalon'ny ota rehetra de efa naloan'i Jesosy daholo. Noho zany na iza manota de izao efa naloan'i Jesosy avokoa ny faktura rehetra momban'ny ota. Noho zany de tsy manan-kery intsony ny ota. Tsy afaka mitakina inona na inona amintsika intsony ny ota, satria efa zay mahatonga ny Paoly miteny hoe no amarinina isika, efa voaloha avokoa ny takalon'ny ota rehetra. Zay mahatonga ny Paoly hoe tandremo kosa nefa mihevitra manao hoe hitoetra amin'ny ota isika mba hitomboan'ny fahasoavana, tsy hoe satria efa voaloha avokoa ny trosa rehetra de afaka manao zay danin'ny kibontsika isika. Tsy ahoy Paoly. Satria zany ny ota de tsy manan-kery intsony, zany hoe tsy misy intsony tsisy intsony hoe zany lay zavatra takiny ny ota amintsika, tsisy intsony satria efa voalohan'i Jesosy. No zany de izao inona zany ny tokony ho toetsaintsika? Ny toetsaintsika de hoe tsy hoe hanota isika, fa ny dikan'izany de izao ny olona ao ambany fahasoavana. Eo ambany fahasoavana izao olona tsy hoe
tsy hoe tsy hoe akory finaritra ny anota izy sanatria ny vava fa ny olo ambany fahasoavana ary de zao olona manana rikoriko ny fahotana fa izao olona zay no afahany tompo ka manjary tia an'Andriamanitra, manjary tia an'Andriamanitra ary tsy tia ho taitsony, tsy tia ho taitsony. Ary raha sanatria azy izy tahaka ny tenenin'i Paoly mety satria olombelona mety menjera mety tahaka zany de zao olona mahay mibebaka, olona tonga miteneny Martin Luther hoe olona mahay mibebaka isan'andro, olona hamarinina isan'andro, olona hamasinina isan'andro. No zany de tsy manan-kery amintsika intsony io ody io, tsy manan-kery amintsika io ody io, tsy hoe tsy nanota isika fa tsy manan-kery amintsika io ody io satria efa voadio an'i Kristy, efa niala tamin'ny satany mpanota isika ary tonga amin'ny satany zanak'Andriamanitra. Tsy Paoly ihany no miteny an'io fa i Jaona koa mbola manao hafa an'io amin'ny epistily nosoratany manao hoe tsika nge tsy mahalala hote, tsy hoe tsy mahalala ho, tsy hoe tsy manao ratsy tsony isika, tsia tazantsika kristianina mbola mivilivily ahy tsy mivilivily eroa io fa izao kristianina mahay mibebaka, kristianina mahay manitsy tena, kristianina tsy manana fatorana, kristianina zay eo ambany fahasoavan'ny tompo, kristianina eo ambany fahasoavan'ny tompo isika. Zay mazava-dehibe lay famelan-keloka. Io mantsy indraindray raha ampiarina amin'itaontsika hoe fiainana andavanandro ny kristianina. Zao zavatra mitranga de zao Jesoa de ao am-potsika, Jesoa zany de ao anatitsika. Indraindray avadiky ny kristianina izy io, avadiky ny kristianina amin'ny lafiny hoe indraindray ohatra mahita olona ianao amin'ny fiarahamonina de indraindray ny kristianina no ataontsika hoe tsy manam-pandeferana no Jesoa ary. Raha ohatra ka mandeha tsika ohatra ataovy amin'ny andavanandrotsika, resahantsika teo lay zazalahy, verenantsika lay ohatra momba an'lay zazalahy nangalatra akondro. Raha mahita lay zazalahy nangalatra akondro zany zao ianao na lay mpitandro ny filaminana nohony izy tena angalariny le akondro. De zao ny zavatra hitranga de zao lay mpitandro ny filaminana lay mpivarotra de teny manao hoe tsy maintsy alohanao, tsy maintsy migadra ianao, na tsy maintsy fatorana ianao, tsy maintsy samborona ianao, ary tsy maintsy alohanao io, diso ianao. Fa raha kristianina lay zazalahy ka ao am-pon'lay zazalahy Jesoa dia i Jesoa mahafantatra lay ao am-pon'lay zazalahy, fantatra Jesoa tsara na fantatra Jesoa ny dikany nahatonga azy nangalatra ka iteneny manao hoe ianao kosa tena ratsy toetra, ianao mila hitsy, ianao satria ianao nangalatra, fa mety misy antony koa nefany ao anatin'lay zazalahy fantatra Jesoa hoe zazalahy 12 taona nona tsisy anina ao an-tokantrano, tsy fantatro hoe mety ho etoan'ny zandriny amonjeny olona lay zaza amonjeny lay akondro mety amonjen'ny zandriny tsy ny sakafo, zany hoe Jesoa ao anatitsika de Jesoa famindrampo, Jesoa famindrampo, Jesoa ambany Jesoa zany fahasoavana ka mahatonga antsika ho eo ambany fahasoavana. Indraindray ny olombelona mety ho masika ohatra hoe za afaka mitaky aminao ataovy hoe ataovy eo anatin'ny fitandremana anankiray dia ny olona afaka mitaky aminao ianao de tsy maintsy manao an'izao hoe ianao tokony ho marina, ianao tokony zao no tokony manao adidy ianao, tokony manao rakitra ianao, hafahafa be raha kristianina tsy manao rakitra, hafahafa be raha kristianina tsy mandoa adidy, hafahafa be raha ohatra ka kristianina manao fitafiana tsy maontina, zany rehetrany dia azon'ny fiangonana takina aminao mihitsy raha tsy mitaky an'izany ny fiangonana hafahafa be. Hoe ahoana moa ny fiangonana ny tsy hitaizan'ny olona hanana fahamotinana, ahoana ny fiangonana tsy hitaizan'ny olona hanao adidy, ahoana ny fiangonana tsy hitaizan'ny olona hanao an'izao, tena ara-dalàna mihitsy zany. Mazava zany ao anatin'ny fandaminan'ny fiangonana dia zavatra tsy azo idik-hevitra zany fa tokony ataon'ny mpino. Fa izao Jesoa kosa ao anatin'lay mpino tsy zay ny fijeriny. Jesoa ao anatin'lay mpino de zao mahafantatra ny olan'lay mpino izy, Jesoa mahafantatra ny olan'lay mpino izy, Jesoa mahana fahalemem-panafaka miteny manao hoe ndry tsy manam-bola ianao, Jesoa mahafantatra hoe ndry tsy manam-bola ianao, ndry sahirana ianao. Misy fotoana Jesoa nge tsy nanam-bola koa taditsika matotoko vitabeny folo nitakin'ny olona hetra Jesoa tsy nanam-bola, Petera koa tsy nanam-bola, lasa Jesoa nanome vola ny Petera, ndany ianao mandeha manarato de aleo fa misy trondro de aloavo ny volako, aloavo ny atsasaky ny Zekely ho sy avy aminao, aloavo ny hetra tsika mianaka.
natsika mirahalahy zany hoe Jesoa tena mahana fahalemem-panahy. Jesoa ny olombelona afaka mitsaranao ary tsy diso izy indraindray satria izy manana rafitra, manana fotom-pisainana, manana zavatra ny fanarahana dia mety tsy diso tsy azotsika mihinan-tsiny am'zany ny olona indraindray. Fa izao Jesoa kosa ao anatintsika, Jesoa ao am-pontsika, Jesoa hoy nareo tanora miteny hoe mi-comprendre ve Jesoa tena mahafantatra ny olana, Jesoa tena mahafantatra ny ratra-pontsika, mahafantatra ny dikany, mahafantatra tsy fananantsika, mahafantatra ny fahoriantsika satria izy no nandola itrosantsika. Noho zany matiantoka isika raha tsy ao anatintsika Jesoa, mampalahelo tsika raha tsy ao anatintsika Jesoa satria Jesoa ao anatintsika nandono faktorany fahotantsika rehetra. Ary dia izay mahatonga antsika mahajoro, izay mahatonga antsika olona mahana fifaliana. Rehefa tena ao anatintsika ao Jesoa de zao tonga olona tsy mpitady sitraka aman'olona isika. Paoly miteny an'izany hoe za nge tsy mitady sitraka aman'olona. Rehefa tena ao anatintsika Jesoa de manana équilibre tsara sika. Équilibre amin'ny lafiny hoe inona zany hoe olona mitombona tsara ara-panahy, ara-pitiavana, ary indrindra amin'ny lafiny indrindra dia olona mitombona tsara isika. Zany hoe tsy olona mandeha mitady fitiaria aman'olona ariana, mpitady sitraka aman'olona na mpitady seza aman'olona na tsy zany fa olona mahatoky ny fitiavany tompo. Tsy olona miteny koa manao manana ratra-poka manao hoe za moa zany efa mba niezaka be efa ataoko tôry zao rehetra za tsy tianareo, za tsy maninona ny tsy tiavinareo, efa be de be ny effort nataoko, za inona ny tsy efa nataoko. Ny olona manana ny tompo am-pony de zao olona mahazaka fanakianana, satria fantany ny tompo ao anatiny, fantany fa Jesoa ao anatiny, ary Jesoa anatin'io, Jesoa anatin'io na de tsy tiany olona azy izy, na de halany olona azy izy, na de maneso azy ary ny olona de zao tsy mampaninona azy zany satria Jesoa ao am-pony, satria Jesoa ao anatiny, Jesoa mampahay azy hoe za mahafantatra anao, fantatro ny tsy fanananao, fantatro ny ranomasonao, fantatro ny fahorianao, fantatro ny tebotebonao, de mahazaka izany izy. Zay le hoe ambany fahasoavana. Fa rehefa tsy ambany fahasoavana ny olona fa ambany lalàna de zao tsy mahazaka an'io izy. Ny olona ambany lalàna de zao olona mpitarain-dava, olona izay tsy mahazaka fanakianana, olona izay mora manakiana, mora mitsara, tsy mahazaka kianina, tsy mahazaka tsaraina. Zany ny olona ambany lalàna satria ny heveriny ho mari-drefiny de ny lalàna, zavatra eny ivelan'ny tenany. Fa ny olona ambany fahasoavana kosa de zao olona mahatoky ny fitiavan'Andriamanitra ka tsy mihotsina na inona fitrangan-javatra, na inona zavatra sedrainy de tsy mihotsina mihitsy izy. Afaka malala ny tompony hanafana ny fonao ary hampahery anao fa ianao de olona efa voavela heloka. Aoka tsy misy mpanaraka zao mofinainy zao ka tsy hatsiaro hoe navelan'Andriamanitra heloka. Ny Satana de ny asan'ny Satana de zao manozongozona ny hoe ianao de tsy mbola voavela heloka, ianao de mbola mpitrosa. Zay zay mampiapanga azy. Satana zany de miampangatsika manao hoe mbola tsy voalono trosa anao, ianao de mbola manana dette morale tsy mbola voalono trosa anao, mbola mpitrosa ianao. Fa zay mampiapanga azy. Fa Jesoa kosa de mampahay antsika hoe efa vita, efa voalohako avokoa ny trosa rehetra ho Jesoa. Zany efa olom-baovao ianao de mandeha amin'ny fiainam-baovao, olona afaka tsy manana trosa na inona de mahatokera fa efa voavela heloka. Aoka tsy misy kristiana mpanaraka zao mofinainy zao vita batisa ka tsy hatsiaro hoe navelan'Andriamanitra heloka. Aoka tsy hatsiaro hoe manan'Andriamanitra fiainana mandrakizay. Araka ny tenenin'ny Paoly manao hoe fa ny ota nge tsy manan-kery aminareo intsony satria tsy ambany ny lalàna intsony isika fa ambany ny fahasoavan'i Kristy, efa nofidian'i Kristy tamin'ny rany ny tsy fahatanterahantsika rehetra. Mivavaka sika. Tompo misaotra anao zay noho ny amin'ny famelan-keloko zay nomenao anay teo amin'ny hazofijaliana. Misaotra noho ny nifidiananao anay tamin'ny rahanao soa indrindra, fitiavana ianao. Dia ataovy ety anatinay Tompo ny fahatserovana fa voavela heloka izay. Tsy noho ny herin'ny tenany, tsy noho ny fahatsaranay, fa noho ny fahamarinanao, noho ny famindramponao ao amin'i Jesoa. De ataovy mandeha amin'ny fiainana-baovao mandrakariva izay. Zao toerany tena ny herinandro zao avaozy ny fanoloran-tenanay fa efa nataonao ambany fahasoavana izay.
efa nataonao natsiaro famelan-keliko izay noho ny amin'i Jesosy ary nandray izany satana mahazanaka ao anay izany. Dia avaozy Tompo ny fanoratenanay mba ho mendrika mandrakariva ny mahazanaka ao anay. Jereo ny tanindrazanay, jereo ny firenenay, jereo ny tokantranonay tsirairay avy, jereo ireo mararana tokantrano any, jereo ireo manana fahasahiranana Jesosy. Ataovy mahatsiaro fa ambany fahasoavanao. Dia mitahy anay Tompo amin'ny asanay isan'andro. Tehirizo ny fanoratenanay. Izao mbola ao anatin'ny fotoana fialan-tsasatra dia ome herim-panahy mpianatra. Avaozy ny herin'izy ireo ahafahany miatrika indray ny taom-pianarana vaovao. Manjaka Jesosy a tomponay. Amen.